kosa ny sehatry ny asam-panjakana mpandray anjara maro ny tazana niatrika ilay fikaonando momba ny asam-panjakana mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny andro afrikana momba ny asam-panjakana izy ity ny fahatsarana ny fanatsarana ny sehatry ny asam-panjakana eto amintsika no vandondra raha tao anatin'izany atrikasa izany. Ny momba ny fanavozana ny asam-panjakana no anisan'ny diniana nandritra fikaonando momba ny asam-panjakana izay tanterahana tetsy amin'ny trano fivoriana tetsy amin'ny plan nosy etsika izay tafiditra hatrany amin'ny fankalazana ny andro afrikana momba ny asam-panjakana. Ny fanavozana ny asam-panjakana zany dia zavatra efa natao hatramin'izay nefa moa tsy maintsy ilaina ilay fitohizana zany ka ny zava-dehibe nanomboka androany zany dia nahitana ny vinan'ireo mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny vina zany ilaina mazava tsara hoe inona zany asam-panjakana rapitso zany dia nivoaka mazava tsara moa izy aniko tamin'ny fanokafana ara-fomba ofisialy dia rehefa avy eo ilaina koa ny fahavononana ara-politika volonté politique dia ny ministre asam-panjakana miasa amin'ny lalana sosialy no nametraka ny hoe vonona zany ny firenentsika noloso amin'ilay fanavaozana dia ny zao ariva zao dia adihevitra teknika ho fanatanterahana an'ireo fiandohany any zany zao dia isy adihevitra teknika ho fametrana ny atao hoe lasitra zany fanavaozana zany fanavaozana ny asam-panjakana zany amin'ny ankapobeny zay no fizotra ny fankalazana le andro ny asam-panjakana ty Afrika zany. Ny teknisiana avy amin'ny sehatra samihafa no nikondò teto taony manam-pahaizana manokana momba ny asam-panjakana sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana isaky ny ministera ny tompona ndraikitra misahana ny fifantenana ny mpiasam-panjakana na ny DRH misy ny solotena ny filakevitram-bony momba ny asam-panjakana conseil supérieur en fonction publique ny solotena mpiara-miombina antoka ary solotena ny sekolim-panofana ny mpiasam-panjakana ENAM INF1 IMATEP ary farany mpianatra izay tany ketsany asam-panjakana no nandray anjara tamin'ity fionan'ity. Asam-panjakana moderna asam-panjakana ahitana olona manana traikefa professionnel milazana azy ary asam-panjakana ahitana olona zany zay manana ny vitry na motiver dia ny asam-panjakana koa dia asam-panjakana atokisany vahoaka mamaly ny filamy zany atokisan'ireo mpiara-miombinantoka atokisan'ny sehatra tsy miankina ary indrindrandrindra koa atokisan'ny ny atao hoe olom-boafidy ka afaka manatanteraka ny politika zay arosony fanjakana manampy amin'ny fanatanterahana ny politika amin'ny ankapobeny ny asam-panjakana. Eo amin'ny manodidina ny 5 sy 1 hetsy miaraka amin'ny mpitandro filaminana ny samy mpiasam-panjakana manerana nosy amin'izao fotoana izao.